Dinika, fandarana vokariny sampany fampalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra MBS arahinao isaky ny Alahady amin'ny 7:00. Dinika. Miarabantsika mpanaraka ny fandarana Dinika amin'ity androany ity. Andriamatoa Ito Trimson ny vahinintsika ato anatin'ny fandarana. Chef cuisinier, expert pâtissier ny tenany noho izany indrindra dia manodidina ny resaka sakafo ny politika ny sakafo izany no resansika ato anatin'ity fandarana ity ary ny politika ny fampandrosoana satria mifandray be ny resaka sakafo sy ny resaka fandrosoana eto Madagasikara sy amin'ireo firenena manerana n'izao tontolo izao. Dia miarabanao chef Ito tonga soa eto amin'ny MBS aloha. Dia miarabany Joël dia miarabany MBS nampiatrano sy ny vahoaka malagasy mihaino antsika rehetra. Trimson Ito ianao efa niasa tamina firenena maromaro ankoatra Madagasikara. Ny resaka sakafo anisan'ny tena olana eto Madagasikara indrindra raha oharina amin'ny firenena hafa. Inona ny zavatra hoe tsapanao amin'izao fotoana izao? Ianao niasa teo amin'ny tontolon'ny fizahan-tany teto Madagasikara dia niasa teo amin'ny tontolon'ny fandrahoana sakafo amin'izao fotoana izao amin'ny resaka fanaovana gâteau sy ny sisa. Inona zavatra tsapanao amin'izay resaka hoe politika ny sakafo izay raha ho an'ny Madagasikara manokana indrindra raha oharina amin'ireo firenena izay efa nandalovanao? Tsara fipetraka be le fanontanianao. Ny malagasy zany tsy hoe tsy ampy sakafo fa malnourri. Zany hoe be ny sakafo eto ary irina fotsiny. Be dia be ny tsy voakajy araka. Zany hoe le firenena misy sakafo be da be fa le malagasy tsy dia tena misakafo loatra. Zay ve ny andikanan'le tsy mahay misakafo. Tsy mahay misakafo. Ohatrany hoe raha raisitsika amina ohatra zany izy ohatrany automobile dia ratsy ny lasantsy, ratsy ny menaka. Dia tsy mahay mamily koa angamba dia tsy tonga lavitra mihitsy. Satria ny firenena izay lazaina tao nandialana zany ohatra la France fotsiny zany dia io ny talentany. Dia mandroso ny firenena ary ny firenena amin'ny sakafo rehetrarehetra zany dia mandroso daholo. Dia izay zavatra izay zany ny tokony jerentsika kely hoe ahoana ny tokony hanaovana an'izany eto amin'ny firenena ho atao mihitsy ho atao ve le tsy ampy ve ny formation sa ny éducation sa inona ny tokony ho ataontsika zany. Dia zay zany anankiray aloha. Satria amin'ny ankapobeny raha hoe ny famokarana sakafo na amin'ny alalan'ny biby na amin'ny alalan'ny fambolena misy isan-karazany tokoa eto Madagasikara. Dia inona fahitanao anazy mahatonga dia hoe tsy misakafo tsara nefa isika? Akedaza malagasy tsy misakafo tsara. Feno misy ny ampy rehetrarehetra eto na ny fambolena na ny fiompiana raha en plus n'izay bio koa le ranomasina koa mbola eo. Fa tany amin'le tsy nijerena mihitsy zany zay zavatra zay. Tsy nijerena mihitsy hoe ahoana ny tokony hampatanjaka an'le olombelona ao anatin'le firenena. Ary mahatonga reo le délinquance, mahatonga reo le rehetrarehetra reo na zazakely voateraka na ianao mijoro io range sakafo mampijoro anao voateraka zazakely dia efa mitady nono amin'ireny izy hoe sakafo ny dedaviny ary io sakafo io raha voakodrakodra zavatra tsy apozintsika mihitsy zany tonga dia miova ny olombelona ray. Ohatranay zao maro mianadahy be zay 13 mianadahy zay nefa nono ampy sakafo nono nanomboka niasa tao amin'ny ilitaona tamin'izany andro zany hanomboka ampy sakafo tena lasa intelligent anao, lasa mavitsika anao, lasa be dia be ny zavatra engendren'le ampy sakafo. Ka anankiray zany tokony atao be dia be reo le centre de formation reo ary tokony hovana mihitsy ny éducation de base tsika. Tsika zany miandry efa lehibe vao hoe tsy haiko misy licence, maîtrise, doctorat mbola kely ny zaza dia efa tokony ampianarina an'izany. Ampianarina miasa sy zany ilay ny firenentsika ny ampianarina mahay mihinan-kanina, mahay misakafo anisan'ny culture jereo la France. Tsy manana inona nge ny frantsay fa l'art de vivre ny ananany nefa Paris fotsiny efa 20 millions de touristes par an. Ny nosy kely manodidina antsika reto eo amin'ny 2 millions moyenne eo. Itsika tsisy afa-tsy 200 000 na 300 000 isa-taona. Inona nefa ny tena mba valeur antsika Madagasikara misy 5000 kilomètres de côte
maninona raha resaka tourisme aloha anengaina azy resaka tourisme resaka ary ny vazangy tonga tsy hinana sakafo gasy any sakafo ny tena dedaviny raha mbola touriste sakodo ary no tonga eto fa zany hoe touriste farany ambany indrindra zany a na zazakely voateraka de efa mahazo 500 000 ariary ohatra ka miroborobo tsara ny sehatra ny fizahantany eto amintsika zany hoe io ve misy satria moa nareo matianina eo amin'ny sehatry ny lakozia efa nanao an'izay kajikajy zay tokoa hoe raha mandray mpizahantany eo amin'ny rotapitrisa ohatra rotapitrisa isa-taony Madagasikara ohatra n'ireo nosy manodidina reo de afaka mitombo ny fidiram-bola amponina rehetrarehetra de zay nazavainao teo izay hoe tombo be mihitsy am'le tourisme farany ambany ary tombo be mihitsy ny olana fotsiny zany resaka sécurité le sécurité proprement dit hoe dahalo sy rehetrarehetra io de ny sanitaire sy ny alimentaire nefa zany rehefa ifanomezan-tanana ane zany satria tsika rehetrarehetra nge tsisy maniriny zany hoe ahantra tsisy maniriny zany hoe isy korotana rehetrarehetra fa rehefa ampy sakafo io milaminy io misy fiteny gasy hoe nofokena amin'ny tampihavanana eo anivon'ny sakafo any azo fihavanana zany faminjana fihavanana fa rehefa misy sakafo ary ny olona avy ny sakafo na mifety na inona falifaly izy avy eo zay mety hoe misy ifandraisany eny azo antoka fa misy ifandraisany na tonga ny filoham-pirenena malagasy voalohany Philibert Giraud tamin'ny république voalohany napetra mazava hoe politika ny kibo mety hoe tsy de fampiasa tsony le tena amin'izao fotoana zao fa politika ny sakafo zay ve zany fahitany Trimson hito anazy satria tsara fantatra ihany koa tsara fantatra mpijery manao politika ihany koa ianao tsy de resantsika angambany hoe inona le sehatra politika idiranao fa mandray anjara amin'ny fiainam-pirenena sy amin'ny tontolo politika ihany koa ianao eto Madagasikara zay politika ny sakafo zay ve zany tena tokony hoe ho arindra tsara de atao mifandray amin'ny politika ny fizahantany mety hanova zavatra be eto amintsika lazain'ny président talohantsika hoe tompokla Philibert Giraud na hoe politika ny kibo tena misy mihitsy ary politika ny sakafo io mihitsy ny énergie antsika voalohany alohan'ny énergie nucléaire énergie solaire sy ny rehetra io ny énergie voalohany mihitsy io sakafo io ary mampiova zavatra le sakafo ary tsy hoe asina ministère ray sakafo tsaratsara kokoa raha angama ministère ny fahadiovana aloha natao fa mety ampadio saina sy ampadio fana zay fa voakasiky daholo ange le resaka sakafo ny ministère rehetrarehetra na ny fizahantany aloha ny voalohany indrindra aloha na ny sécurité na ny raharambahiny na ny ponina be de be ny voakasiky tsaika rehetrarehetra sy minakanina daholo re olona rehetrarehetra reo ohatr'izay ny fanazavako azy zany anisan'ny firenena efa nisan'ny Trimson hito ohatra i Turquie tsy de hoe firenena azo ampilarina amin'ny Frantsa ohatra na firenena hafa ny Europa angamba ny Turquie misy mahasamy hafa kely satria ohatrany sady eritreretina hoe amin'ny ampahany arabo pinoslam ny ampahamponina betsaka Nicolas Sarkozy tena hoe tsy Europe zany Turquie zany fa Asie zany de zany hoe tsy azo ampitoviana tanteraka amin'ny la France izy ohatra amin'izay lafiny zay de ianao ny asa tany nefa zareo mivoatra lavitra noho itsika amin'ny ankapobeny eo amin'ny resaka sakafo ny fomba fampiasany ny resaka ohatra hoe kebaba ohatra anisan'ny zavatra ny ainanao anisan'ny hoe ny kolotsaina ny voiziny zareo zany zavatra zany misy traikefa tokony tsoahatsika avy amin'ny traikefa ny Turquie raha Madagasikara ny raisy zareo aloha resaka discipline sy ordre zany matanjaka be izy tiako lazaina hoe ny andalana eny tsy ahitanao olona mamo tsy ahitanao olona mandeha miadana tsy ahitanao olona mijerijery olona tsy ahitanao an'izany satria le lalàna ny anazy le lalàna ny mife azy amin'ny musulmana azy mafy be ary le olona koa mipetrapetraka ny amin'ny sisin-dalana ohatra tsisy olona mipetrapetraka ohatr'izany ary le olona koa miasa be amin'le ampy sakafo angambany fa miasa be tena miasa be zany lazako anao mafy fizika nanao sport de haut niveau fa mitaraina mitomany atany nefa za tsy efo
tiako lazaina aminao hoe menatra mihitsy mandidina an'le subordonnéako satria tenira ny fizika an'zareo fa tena asa tsisy akipetrapetraka ny ady mivalo de ady mivalo fa asan'ny olona ray ihany tsy vitantsika folo aty be deaibe nga mety misy gasy mandeha ny andafy mety koa hoe tsy sa mandeha any zalafa satria mafy tena mafy sady miasa ny saina miasa ny vatana de zany zavatra zany anisany mampandroso firenena fa tsika nge tsy miasa Madagasikara fa mitokodina fotsiny reo tsisy miasa Madagasikara zany nge mahatonga ny sasany hoe anao politika anao bizina salam'zany jereo zao ny olana reny le mpiasa nalefa any Liban sy Koweït sy tao pays arabe reny tsika zao de mametsiny an'le firenena tsy zany mihitsy mifahamarinana tokony mba hiteny eto zay olona nahazo zay nety tsara ny fiariny tany fa itsika mihitsy ny tsy miasa nitsika natao mety kotikoten'le vadin'le patron mety tena nisy zany zavatra zany ohatra za misy mihitsy zany ka de tsy miasa tsy manino de miteraka olana ka any ianao raha vao ohatra fotsiny nge mijery fitombenany behivavy ianao ngety koa de vonona na saziny andalana ny anazy discipline na misy ny anazy tsisy afaka mipetrapetraka de zany olana zany a tokony jerentsika zany jerentsika akaiky zany ny formation zany de tokony isy an'zany zany eto amintsika hoe fa mety misy ifandraisany any raka le tenao tamin'ny voalohany le tsy fampitsakafo ve mety lasa mampalaina mihetsika sy ny mazava ho azy satria rehefa tsy ampy vitamine tsy ampy calcium tsy mahay misakafo zegny lazaiko anao hoe mal nourri tsy mahay tsy tokony manao calcul apport calories olona salam'zany tsy sarotra nefa nge sarotra mitondra an'zany eto Madagasikara nge tenitsika hoe valopolo isandrato tatra tsy hoe tena valopolo isandrato tatra fa valopolo isandrato mahantra reo besoin physiologique an'lain'ireo zany hoe ny sakafo ny soafo ny trano rehetrarehetra mamanareo nge tsy sarotra ary tsy enao tsy tsika rehetra mila an'zany filaminana sy fitonina zany mila zany zavatra rehetrarehetra zany mba te ho tafiditsika gazy manino tsy ataotsika le izy manino tsy fametanantsika manino tsika lasa varina miady politika varina mifanentsika ery manina rangolona ny hery de andao le Madagasikara iray tambarana atao zay ahavitra azy le hoe fampandrosoana ny olona tsirairay zay zany a sy ny fampandrosoana le firenena amin'ny ankapobeny anisan'ny lalana tonga vasika am'izay izy anao teo a ny fampiroboroboana ny fizahantany satria tsy tena ilaina hoe tena mila investissement fa tsy tena hoe ilaina betraka nefa tonga de mamokatra iny eo tonga de mamokatra iny eo zany sécurité zany no jerena nefa betabe ny olona azo atao miaramila de izy zany miambina ny tanàna nisam-bohatra eny mbola miditra amina formation na 2 ans aloha izy ohatrany resaka imo misy sakafo izy mandeha izy raha fafatany hoe menao azy le vision ny Madagasikara na vision ny isam-batan'olona hoe lasaotrzao ianao lasaotrzao anao inona fotsiny atao reo miaramila atsika sy be gradé reo manina raha fandray tanana afaka manampy anareo zay hoe ahoana ny tokony anaovana azy misy secret koa nge mba ty aminay zay anatin'ny sakafo zay misy secret be ty aminay somary mivazivazy fa marina zany lazaiko zany resaka sécurité resaka akoatra ny resaka sécurité inona ny ahafahantsika mety hoe mampiroboroba ny sehatra ny fizahantany io satria amin'ny ankapobeny be da be ny zavatra azo amidy ho ampizahantany eto amintsika ny olona sasany a kely de kely ny zavatra azo amidy ho ampizahantany raha ohatra hoe nosy manodidina Madagasikara ny raisina inona ny zavatra hoe tsy ampy amintsika enao raha teo raha tsy diso anisan'ny nanangana ny INTH sekoly natao mpampiofana matianina amin'ny fizahantany a inona zany ny tena tokony ampiny fiofanana ve sa ny fampahafantarana ny Madagasikara ny ivelany sa inona sina daholo zay zavatra tsy ampy zay izy rehetra ny INTH zany a nisokatsy izy tena 91 fa zay a fa expert zay 89 zany nanao le mise en place zany io institut io zany anisy tsy mipetraka le infrastructure teto zany de zavatra olana zany izy ny zavatra tsy nety any tao natao fotsiny zay sokafana na io le logo io ary zay namorona ny hoe laclé misy laclé io misy toky io de misy laclé io de misy ohatrany anana na trano efa fantatra tamin'izany io ny laclé ny fivoahan'ny Madagasikara mety le izy efa nanana vision ihany fa fizahantany de io ny tokony atao be deaibe io ohatrany io institut io zany INTH io fa tamin'izany andro zany tsika
nanana fahabagana be dia be resaka technicité resaka techniciana zany vitsivitsy zao tsika efa manana sady manana malaza era-tany efa misy ny olona mavita zavatra be dia be zany eto mavita orinasa be dia be ohatran'ireny gastropizza sy zala amin'izany reny dia efa manana ny ampy zany tsika zao efa tokony hanomboka tsika zao dia eo koa ny resaka communication tsika ohatra zay communication ngereo any amin'ny sisiny io tsy mahazo anina io satria tazomintsika eto ampovoatany daholo ny technicité rehetrarehetra io zany tokony zaraina tokony décentralisena satria tsy etony ny vahiny ange tsy dia tia Antananarivo loatra fa ny any amin'ny sisiny tena andealan'zareo fa io anjara amin'ny fandrakana manao an'izay politika zay hoe le fahaiza manao amin'ny faritra samihafa zay tokony ampitomboana eto ankoatran'le faune sy flore zany misy koa ny zavatra exotika na fruit na ny légume manana be dia be ny tsika efa vitana fikarohana zany be dia be ny azo amidy eto ary tsika na tsy mikitika ny zavatra ambanin'ny tany zay mamay ny sasany io hoe andrameny volamena safira tsy ilaina zany mihitsy aloha aloha reo mahay aloha le gasy dia hainy tsara mampiasa an'ireo reo fa sikirina aveo fa aloha le olombelona aloha no amboarina sakafo noho ny zany reo tena matimatesako mihitsy le sakafo satria niainako zany zay te izay lazako anao zay telo ambin'ny folo mianadafa araky ambin'ny folo nanahirana ray aman-dreninay zany sakafo zany presque zay ny 4 voalohany ankambany fa vao nahazy sakafo tonga dia intelligent be ary zay ny hitako mahazo an'ireo ary zay nitorako ny anjara briko zany eto hoe andao fanomezan-tanany ity tantara ity andao jerena zay zavatra zay ny resaka tourisme ozy aingana indrindra développena n'ity Madagasikara ty fa raha mahita fotsiny tsika 2 millions dia efa misisikytsika mianakavy amin'izao fotoana zao mpizahatany roa tapitrisa moa ny resantsika hoe tokony atao tanjona zany amin'izao fotoana zao roa hetsy 200 000 300 000 faravabetsany nisy fotoana 300 000 faravabetsany tonga eto tena lavitra ihany le elanelana ito Trimson mety efa nisy kazy vita ve tany aminareo hoe mety inona sinina no ilaina dia afrina no ilaina mety hoe atratrarana zay roa tapitrisa zay za mieritreritra kajikajy le izy hoe elanelana be ozy ianao le touriste nge fa akaiky eo efa manodidina eto efa hita manodidina eto izy mbola mety hitombo be ary io io zany inona moa tsy mampandeha an'le touriste eto tena resaka sécurité ny lalana salam'izany mbola aventure reny mety mbola afinaritra azy ihany fa resaka sécurité maninontsika tsy miresaka hoe ahoana nanaovan'io sécurité io dia fa mety resaka sécurité zany tsy dia tena inona fa fiovana toetsaina fotsiny fiovana manovaloha fotsiny no tsy le manomboka io fanjakana amina resaka isan-karazany eny hitanao miova hoe zay fotsiny dia tonga io touriste io dia amin'izay fotoana zay mangataka zay le mpanao sakafo rehetra zany hoe na mity izy amina resaka matériel amin'ny resaka salam'izany mba non imposable zay mba de taxena zay satria zay nge mampiditra devise indrindra ampiasaina satria na iny amin'ny gargoty eny tsena rehetrarehetra zay nge milovanina daholo dia io koa ny anankiray fa diovantsika io koa zany tokony jerena koa zay ino ma tokony anaovana ministera ray mihitsy fa maloto loatra koa tsika alasa malota trany amin'ny saina sy nofanahtsika fa raha vita zay inona moa lasy Madagasikara ary zany vita anatin'ny roa taona zany raha atao vita anatin'ny roa taona fizahantany tsatsa anatin'ny roa taona 2 millions mety io tsara fa misy fampiresahany io ataony resaka ataony serasera ataony fanomezan-tanana dia raha vita io fizahantany ankoatra fizahantany sy ny sakafo inona ny eritreritra hoe fahitany Trimson hitoana azy miverina foana ihany raha oharina amin'ny firenen-kafa miteny ianao teo hoe ny any Turquie miasa mafy ny olona mety hoe satria ampy sakafo lotsika discipliné ny olona sy ny sisa akoatran'izay ve misy antony hafa hitanao hoe mety mbola mahatonga atsika itsika zany tsy azoko mihitsy le izy hoe ohatrany manjora amin'ny tsy lany
le resaka népotisme ohatrany hoe zany président de fianakaviako tolo nataoko eo na zany ministre de ohatr'izany de nanankiray zany le fampalalana Madagasikara ny ivelany a tena mampalahelo zava ny asa tamin'ny consulat tato la Réunion fa de lazaiko anareo mety iny nataony ministre ny fizahatany teo iny hoe limosena daholo rehetrarehetra fa reo nge main courante nataon'ireo ohatrany asana secrétaire nefa ny karaman'ireo tsy toko tsy foroana fa tsisy manao ministèreny raharambahiny raharambahiny io ka reo nefa solotenan'ny filoham-pirenena reny mampalala zao tontolo zao Madagasikara ianao nge raha mandeha ny Turquie tsy fantatr'olo Madagasikara za tamin'ny asa tany anarako hito de neverin'olona hoe japonais miteny azy africaine tsisy mihinanao mihitsy satria tsy hita nefa anaty carte ngeda be zao le Madagasikara de io zany le tsika hoa zay tsy mety hoe fomba fametsahantsika ny olontsika fa olona pisilelaka angamany sy rehetrarehetra napetraka tsika ny masoitsika tsisy miasa reo de reo fa raha nahitinareo tamin'ny serasera nahitinareo tamin'ny Facebook sy ny rehetrarehetra de nisy nle kizivavy maty iny tena na le rindrina ary miepakepaka le loko le rindriny ambassadeur ambassade malagasy ina zany nataon'le ambassadeur ao na le premier conseiller ao mampalahelo ane zany ary zany dolo nataon'izy ny asa tao ary mampime karaha manefa tena be deaibe manina raha olona compétent na lefany fa manao main courante c'est asana secrétaire elakotsiny fa zany zava-marina zany hoe tsy ampy le tena hoe asa tena hoe maso ivo tena hoe mampafantatra Madagasikara ny ivelany tsy ampy tena mila ampalazana mihitsy Madagasikara zany de ny miaramila sy mitandro filaminana koa zany mila hovaina koa ny toetsainy be général be tsika be rehetrarehetra zao fa tsy tokony misy ange zany volon'olona lavatsy ino mety tsy ampy sakafo ihany mety tsy fampina sakafo mahatonga le créer ny zavatra rehetrarehetra zany satria nge natao zareo nge nanohaniny ary tsisy misy zavatra nge any nanohaniny zareo ary tsisy satria tsy voatsinjara le sakafo izy koa inona moa no ataony ao io resaka tourisme mora ampianarana olona angena indrindra mandray olona tsika mahay mandray olona malaza an'izany zao tsika farany tsy mahay farany tsy mahay mandray olona fa tsika ny tena nahay an'izany fomban-drazatsika eny ary mazava ngamba zay Trimson hito feny fitimo kely amin'ny mpanaraka amin'ny fandarana dinika ary hoe inona sinona ny dingana tokony atao amin'izay politika ny sakafo zay sy ny resaka fizahantany mba ahafahantsika mampivoatra kokoa Madagasikara. Dingana aloha zany de ohatran'ny ambety teniko teo hoe tsy ampy ny centre de formation de anankiray resaka le sécurité tokony jerena akaiky fa na ny olona fa nila vodorindrina ary tsy mifampatoky de ny anaky tokony jerena be zany le fizahatany satria angena be ny développement Madagasikara raha ino malalaka de ampina zany ny mpanjara rehetrarehetra momba amin'ny fizahatany ampitomboina mety hoe afaka roa taona koa zay lazaiko zay mety tsy ampy main d'œuvre amintsika raha itsika no migerer an'io zany ohatran'ireny Ambatovy hoe maka Filipino sy maka Thaïlandais mety tsy ampy io ary tokony jerena fanjakana akaiky zay nga mamifehiny de mangataka anareo mpiantsehatra amin'ny resaka sakafo zany mba hampianatra ny zandry mba hampianatra an'ireo manodidinareo satria anisan'ny énergie ray alohan'ny énergie rehetrarehetra ohatran'le lazaiko tao hoe voavoaka kibonireny le zaza de efa mitady nono tsika zao zoelona tsy mijoro tsy miresaka zao raha tsy ampy sakafo ary arakaraka le qualité ny sakafo koa mbola mampanatsaina antsika zala am'izay eny ary de mankasitraka ny Trimson hito tsika chef hito moa fahafantarany olona rehetra anazy ny vahiny tato anatin'ny fandarana ny resaka amin'ny politika ny sakafo sy ny politika ny fampandrosoana amin'ny Madagasikara de mankasitraka antsika tany tokantrano ihany koa nanaraka ny fandarana de manome fotoana antsika amin'ny manaraka indray ato amin'ny fandarana dinika veloma tompoko lasy tompoko vavy dinika fandarana vokariny sampany fampalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra MBS arahinao isaky ny Alahady amin'ny 7 arivo dinika